manany tsy isin'ny fifaninanana nasionaly izay atao an'ny toliara ireo mpiasa-panjakana mpanao fanatanjahantena. Tsy fantatry izy ireo mazava mantsy amin'izao fotoana izao izay tena mitantana sy andraikitra io fifaninanana nasionaly io. Taorin'ny fividianana nataon'ny MJS izay nametrahana ireo mpitantana ny fikambanana vaovao dia lany tamin'izany Andriamatoa Ramandimsoa Olive. Rehefa nanomboka ny asany anefa ity filovavao ity sy ny ekipany dia niseho lany ny ady mangatsiaka teo amin'ireo samy ministera-panjakana. Taorin'izay dia nitsangana indray ny komity iraisan'ny ministera 5 hitantana ny fifananana nasionaly sy rezionaly. Hatreto anefa dia tsy mbola nahazo fanendrena avy amin'ny fanjakana handray ny fintantanana ireo solitena sy ministera 5 ireo. Amin'izao fotoana izao nefa dia gaga ireo solitenan'ireo ministera 5 ireo fa nisy indray ny arrêté ministériel nilaza fa ny MJS sy ny FOP no miandraikitra izany. Fanon fahamehana sy ny teny fanomezana teto dia manao garantie ny tenako na mbola tia mifopy ny arrêté dia fantavitra ny numéro no fa zavatra sasa atao zany amin'ny fanjakana. Dia zavatra sy hitan'ny fanjakana mena numéro ampalaky ny voankazo ty. Maro manarakaraka an'izay. Raha ohatra ka ny bien organisé sisy problème ni azo emisy ny azo emimadary sy nijaly sy nijoro zao komité zao. Izy fa nitenen'olo sy tonga apitra problème ny komité fa mahaolana. Ka mahagaganay fa natao zay hahaingana an'ity sy nivoaka ny nomination membre ny komité dikan'izay zay niteny fotsiny eto. Ale tonga dia ambarako aminareo section rehetra ny zavatra fa zay zany sy juridiquement zay sy dikany eto. Fa mandany andro fotsiny mandany rora. Zay sy fanakiviana asika hoe sy mandeha l'organisation fa ny ady tsotra na iza tokony andraikitra mahatonga an'izao savorovoro zao dia tsy mety.